salamo fa 7:10 ary andininy fa 7:10 ka hatramin'ny andiny fa 7:10. Rehefa hita dia fivakina amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny voalasa, asisoa ho mpamponao mba ho velona ka hitandrona ny teninao. Ampahiranto ny maso mba hitandro zava-magaga ao amin'ny lalanao. Fa iny ty an-tany ao, aza fenonay ny titinao. Zay tena mamafisina dia ilay 9:10 manao hoe ampahiranto ny masoko mba ahitandro zava-magaga ao amin'ny lalanao. Ny olombelona rehetra dia tokony alala ao anatin'ny saina, ao anatin'ny fony. Fa vahiny sy vahiny eto amin'izao tontolo izao, araka ny 7:10. Ny isanao 7 ary 10 dia hoy ten'Andriamanitra hoe 7 taona ny andro ny taonanay, ary raha taika matesa aza dia 7 taona. Ary aneo ten'Andriamanitra zany fa fiainana mandalo, ny fiainany zanak'olombelona eto amin'ity tany ity. Petera 1:2, ny 1:10. Toy ny apôstôly Petera hoe ry rahalahy, mananatra nareo zay satria vahiny sy ny vahiny nareo, koa fadio ny volany fa miady amin'ny fanahy ireny. Hoy ny apôstôly Petera. Nananatra ireo mpino, nananatra ireo olon'Andriamanitra, ka ny teny malaza manao hoe mananatra nareo zay satria vahiny sy ny vahiny nareo eto amin'izao tontolo izao ity, atony ny fantakin'olona rehetra izany fahamarinana izany. Taona voalohany toko faharoa ary 7:10 do ny ten'Andriamanitra hoe ary mandrano zao fiainana zao sy ny filany, fa izay manao sain'Andriamanitra no maharitra manakizay. Ny marina dia izao, men'Andriamanitra fotoana isika mba hiomana antsika manao manakizay eto amin'ity tany fandalovana ity. Men'Andriamanitra fotoana isika mba ahafahana manantona azy. Men'Andriamanitra fotoana isika ahafahana miavana aminy. Men'Andriamanitra fotoana isika ahafahana mandalina ny kontsika amin'Andriamanitra. Ary rehefa tanto ny fotoana men'Andriamanitra izay, ny olona ny omana, ny olona ny fonina dia azo antoka fa izao misy fanantenana manao izay men'Andriamanitra azy any an-dany tena ihany ho azy. Dia raha Andriamanitra liavana. Ary mahafantatrao fa manana zava-boary maro Andriamanitra, ary maro karazana izy ireny eto amin'ity tontolo manodidina antsika ity. Mba efa nisaitsaina ve ianao? Mba efa nandinika ve ianao? Raha mandinika an'ireo zava-maniry maro samihafa karazany maro izay mitsiboka maniry
mandeha natapaka kilometatra maro menandriamanitra tanànako afaka manolotra afaka malay zavatra maro samihafa menandriamanitra vava miteny menandriamanitra maso mijery anankiroa ary mijery ny manodidina mahita menandriamanitra ny sofina afaka manay zavatra maro samihafa manodidina aty ary menandriamanitra saina afaka mandinika afaka misaitana zavatra maro ao anatiny sainao ao ary mihoatran'izany rehetra izany dia menandriamanitra fanahy ao anatsika afahantsika fanahy amin'andriamanitra mpahalitsika dia raha andriamanitra ry hafa mba efa nisaitsaina izany venao mba efa nandinika izany venao mba efa nieritreritra lalina izany venao fa lehibe andriamanitra mahagaga andriamanitra izay nataon'andriamanitra dia mahavaliana ary izay indrindra nitariana antsika eto amin'ny tontolon'itony ilay fanahy napetaka andriamanitra ao anatinao dia nahafahana fanahy amin'andriamanitra ilay andriamanitra mpahaly ary naizanaiza fotoana na toerana izay fandraisanao amin'andriamanitra ka mivavaka amin'andriamanitra ianao zavatra mahagaga dia izao afaka mahatsoky ianao afaka mifanahy amin'andriamanitra ianao ary amin'izay fotoan'izay dia mahatsoky ianao fa tsy mandeha eny amin'izao fiainan'izao misy andriamanitra miaraka aminao zay dia tena ilazako aminao manao hoe zavaboary tsy manam-paharoa itsika olombelona afaka mifanahy amin'andriamanitra ny voary maro samihafa tsy afaka mifanahy amin'andriamanitra toy izany fa izasy ianao afaka mifanahy amin'andriamanitra ary ianao dia afaka mahatsapa izany atao hoe fifandraisana amin'andriamanitra izany ary ny zava-dehibe ataon'andriamanitra ao anatinao aza dia mifampanantenana fa inay androany dia tsy hijanona eto amin'ity tany ianao fa inay androany mety meo anatreny hiara-monina amin'ny manakizay hiara-manjaka amin'andriamanitra manakizay any an-danitra dia raha andriamanitra ny hafa motsy izany fa no antony fivavahantsika eto amin'ity toerana itony motsy izany fa nandresy lavitra anao tany amin'izao tontolo izao ary tsy tamanantany ianao fa rehefa nareny famarinana avy eo ny tenin'andriamanitra fa ianao dia zavaboary tsy manam-paharoa mila mifanahy amin'andriamanitra mila manatitra n'andriamanitra dia tonga ianao nanolotena ary rehefa milotena ianao tonga eto amin'ny tontolo itony dia mahatsoky ianao ka mijoro fa amin'olombelona manao hoe tsara andriamanitra ny hafa ireo mafimafy andriamanitra zay mizaka-mpanao salamo eo amin'ny 5:1 izay nifandrisika teo nasa manao hoe asidy soa mpanomponao mba velona ka hitandremako ny teninao alleluia dia ireo mafimafy andriamanitra ny hafa zaka-mpanao salamo izany zava-mihazo ny fiainany izany fa misy vidy ny fiainany misy lanitra ny fiainany etaka mantson'olona mieny eto amin'ity tany ity fa tsy mahatsoka izany tao hoe lanitra ny fiainana izany na hoe mihasarobidy mampipavelomany ety ambony tany izany fa ianao kosa rehefa manatitra n'andriamanitra rehefa tafaray amin'andriamanitra ianao miara-mandeha amin'andriamanitra ianao dia mahatsoka mihitsy ianao minaza mana hoe misy vidiny ilay fiainana sy fahavelomanao satria nahoana andriamanitra miaraka aminao hatrany alleluia tendrena azo raha saina ratiraty ilay fifandraisanao amin'andriamanitra raha saina tsy ampy ilay vavaka raha saina tsy ampy ilay fanolona-tena dia mahatsoky ianao fa misy zavatra banga tohatra lavitra n'andriamanitra ary nena dia tsokana hoe iny fa misy asan'ilay ratsy manelinkelina manelan-tsaivana dia tohatra ny hoe miala ny fiatanana ohatra ny hoe miala ny fifaliana ohatra ny hoe miala ilay tena atao hoe antoka lehibe ao anatin'ny finao fa isaoran'andriamanitra rehefa miverina amin'andriamanitra olona anankiray tena mitodika amin'andriamanitra miavana amin'andriamanitra tanteraka dia tsampany manao hoe sarobidy ny fiainana miaraka amin'andriamanitra alleluia zany mahatonga ny olona ilokaloka zany mahatonga ny olona eny anao voaty mihitsy milasa manao hoe raha mbola velona toa aho tsy ala amin'andriamanitra aho anaraka n'andriamanitra aho satria nahoana nanofay andriamanitra namonjy ahy andriamanitra nanao zava-makakatanitra andriamanitra ny samika izao any jesosy manakizay aho ireo andriamanitra ny hafa mba ao anatinao ve izany fahatsapana izany fa izany ny fahatsapana tokony hanana ny olon'andriamanitra ary mbola velona ty ianao ka omena andriamanitra fahavelomana eto amin'ity tany ity
olombelona. Fa ny tena ambaranao amin'ity maraina ity dia izao, ny tena mpino, ny tena olon'Andriamanitra marina dia manana maso anankiray manampy amin'izany dia izao masom-panahy izay avy amin'ny finoana ny tenan'Andriamanitra atakaka zava-panahy izay tsy hitany izao tontolo izao fa hitany zanak'Andriamanitra izany. Tsy anana izao tontolo izao fa anana zanak'Andriamanitra izany. Masom-panahy afaka mijery lavitra, masom-panahy afaka mijery zavatra tsy hita, masom-panahy afaka mijery fahazan'Andriamanitra ary raha mangataka amin'Andriamanitra ianao ka manana izany masom-panahy izany dia azo antoka fa izao atsaraka ny fahatsaràn'Andriamanitra ianao ihany. Dia Andriamanitra amin'izany mba tiako hanananao izany masom-panahy izany amin'ity maraina ity. Ka izavaka tahaka ny mpanasalama ianao ary hitenika ilasa manao hoe sikafy ny mason'Andriamanitra ao, ahitako zava-mahagaga eo amin'ny lalàna ao raha manompo an'Andriamanitra ianao hoe manompo fotsiny ihany dia tonga ny fotoana dia rehefa tonga rafa ny fivoriana dia izao lasa moty ianao tsy mahatsapana inona tsy samy ilan'Andriamanitra. Raha manompo an'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra mihitsy dia hiasa ao anatinao dia anao zava-mahagaga ao aminao ary mitsampanao fa izao tsy olona mandeha irery ianao manana n'Andriamanitra ianao. Halleluia. Raha ny mahasoara ny fomba olombelona raha mijesika ao anatin'ny Baiboly dia nampianatra Jesosy ilay mandeha ao matotoko fahenina teny faha roa amby roapolo dia ny tenin'Andriamanitra hoe ny maso ny jiro ny teny koa raha tsara ny maso dia azava avokoa ny tena manontolo hoy nambaran'i Jesosy. Izany dia misy sary anankiray ahafahantsika mijery ny zavatra misy manodidina antsika mba ho tsara fijery, mba ho tsara ny maso ary rehefa mijery an'izany amin'ny fahatsarany ianao dia azava ny manodidina anao hoy ny voalazan'i Jesosy. Ary izany dia zavatra lehibe tombontsoa ananantsika eo amin'ny fiainantsika amin'ny maha-olombelona. Fa raha mijery ianao amin'ny boky ny Nomery telo ambin'ny folo andimy faha raika amby telopolo hatramin'ny fahatelo amby telopolo zavatra hita dia izao misy mpisavy tany raha amin'i Jesosy mba handeha hisavy ny tany Kanana. Rehefa hita ny tany Kanana izy ireo fa ilena avy amin'Andriamanitra izany. Ka rehefa nandeha nirahana ireo mpisavy tany ireo dia nisy roa ambin'ny folo mirahana izy ireo. Ary ny zavatra nisy dia izao rehefa niverina ny savony tany ireo mpisavy tany ireo ho ny tenan'Andriamanitra hoe nisy lahatra ireo nahita ny zavatra tsara, nahita ny fahamarina ny tenan'Andriamanitra tany tonga tolono ny tany Kanana araka ny voalazana sy ny masina. Satria ny mponina tao dia hitany fa vaventy be goavana izany, ranjanana izany, matanjaka izany. Ary rehefa nijery an'izany izy amin'ny fijery maha-olombelona, rehefa nijery an'izany amin'ny fijery maha-olombelona ireo zavatra nisy dia izao raiky tampoka ireo, nangovotra ireo ary niodina tamin'ny tenan'Andriamanitra ka niverin-tanana ary nifampitaona mba hiverina fa tsy nentianosy intsony satria nijery ny zavatra ara-mofo, nijery ny olona goavana, nijery ny zavatra hitany maso ireo olona ireo ary dia nitondra faharesena fiverenan-talana teo amin'ny zanak'Israely izany. Mandray lesona amin'izany ety andala-piasaka izany. Fa raha mijery ianao amin'ny Samuela voalohany ihany koa toko fito ambin'ny folo andimy fahafolo andimy faha raika ambin'ny folo azonao arahana ny tenan'Andriamanitra eny rehefa tonga ny tokantrano ianao miresaka ny amin'ny Goliata. Rehefa mijery amin'ny Goliata ireo Israely ka nandinika an'ilay lehilahy teo metatra latsaka kely izay niatsato maritra ny andro maro teo anatreny ka nampolo azy dia ny tenan'Andriamanitra hoe raiky tahotra ka tonga nifampipolo zanak'Israely ihany tamin'izany fotoana izany. Nijery an'ilay lehilahy goavana, lehilahy zatra anty, lehilahy matanjaka, lehilahy izay azo lazaina hoe niaika amin'ny manalina ny Israely ka nampitahotra sy nampololoa an'ilay tenan'Andriamanitra reky. Vokatr'izany nivadim-po raiky tahotra sahanolosy nanatanteraka an'ilay ady Jehova ireto zanak'Andriamanitra ireto ary dia izao nampamonena fa niodina teo alohan'ny atin'Andriamanitra ireo. Soa ihany fa nisy lela anankiray nanana fijery aram-panahy, fijery amin'ny finoana, fijery amin'ilay fijery manokana eo amin'ilay tempana araka n'Andriamanitra tao. Davida ny anarany
Fatao hoe fa ny ten'Andriamanitra dia milaza tsy aviatsy ny marina aho fa ny mpanoratra mahay-bebaka. Ilay sanak'Andriamanitra nanana ny fijery lavitra, tsy fijery ara-nofo fa fijery lavitra hoe mila famonjena ny mpanota ka natohina fahotana mety misy aminjenan'ny olona rehefa tonginao ary entinao amambavaka rehefa vondinao itsono fiasan'Andriamanitra ianao olo mavoty indrindra no nataon'Andriamanitra fiasana aminjena ny mpanota ireny raha mandehinao raha mitsakanao manatanteraka ianao manam-pamonjena aminjena azy ireny Andriamanitra iavana. Amin'ny ohatra Jesosy nitakany amin'ilay tokantrano lehilahy mpanota ary rehefa tokantrano Jesosy inona zavatra nitsanga ny fanatrehany Jesosy tao anatin'izany tokantrano izany dia napiova ny zavatra rehetra fa ilay mpanota ratsana mpanambaka rehefa tonga tao ny tenin'Andriamanitra rehefa tonga tao ny fanatrehan'Andriamanitra niova ny zavatra rehetra voavody Zakaiosy. Dia raha n'Andriamanitra niavana moatsara izany ahafahanao mampiova ny fijerinao amaolom-pendanao ka anay ny fijerin'Andriamanitra anay ny fijery ara-panahy anay ny fijery manokana izay ahatokanao itony fijery amin'Andriamanitra amonjena ny mpanota satria izany no sikapon'Andriamanitra ary programan'Andriamanitra eo amin'ny taranak'olombelona eto amin'ity tany ity. Fa mbola hijery ihany isika ary raha mandinika ianao any amin'ny Mateo 3:20 andiny fahatimy amin'ny dimapolo nijery ny zavatra ivelan'ny olona ka nahita an' Jesosy dia ny olona hoe tsy ity vanilay sanaky ny mparafitra ary izany nahatonga ny olona tsy nety nino an' Jesosy tsy nety nanaiky famonjena satria mety diso ny fitenin'ny olombelona ary izany no anisan'ny nanadianany olona an' Jesosy hoe moatsia taontsika manakariva va ny rahalahy ny anambavy ary tsy zanaky ny mparafitra va izy ary izany dia zao tsy nanay famonjena ny olona tamin'izany fotoana izany. Indraindray ny fijerin'olombelona dia mety mamitaka ary indraindray dia hitany devoly mitsiasa mamitaka ny zanak'olombelona izany ao amin'ny Apokalipsy 7:20 ary ny 7:20 diso fijery ny fiangonana tany Laodikia ao ireo fiangonana ireo hoe efa manan-karena izany ao ny fiangonan'ireo manazamana hoe efa tena mahiratra izany ary dia zao nanao atrambona ny fanoratena nanao atrambona ny fianakana ary tao anatin'izany tao ny tompo milaza nareo dia milaza fa efa manan-karena efa mahiratra rehefa diso tany fa hoy Jesosy milaza mana hoe mitadiava amiko ianareo lay tena arena sarabika ary lay tena fanasanana mba hirata ny masina areo. Alleluia. Dia rao Andriamanitra riavana mety ho diso ny fiderintsika maha-olombelona antsika riavana ary izany no mahatonga an'ireo olon'Andriamanitra ilairay mety ho diso lalana satria mahatoky tena amin'izany fomba fijery izany dia mety ho diso ny lalana izany ary misy asa ilairay dia ho fainy devoly mihitsy ny fomba fijery ho fainy devoly mihitsy izany zavatra izany ka mahatonga ny olona ho diso lalana ka avily ny devoly mihitsy amin'izany fomba fijery izany. Ao ny Salamo 3:7 efa fantatro anatrangamo eo amin'ny 5:9 ka hatramin'ny 5:11 dia miresaka ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Asafo hoy ny tenin'Andriamanitra hoe saky nivolasina tompo nahita ny ratsy fananam-binina aho ary zany dia tofa izy nisy amaraina ary tao sasatra ihany aho nanadiovako ny tanako tamin'ny fahamarinana fa iny fanahitainana iny fangirifirina ny hitako amin'ny fiainako fa ny ratsy fanahy kosa ny mpahiratsira mpamotavo ny masiny ary tao tsy misy zavatra mahakasika azy hoy mivolaza amin'io andininy io. Izy ao nitrakan'izany lay lehilahy atao hoe Asafo olon'Andriamanitra ihany zanak'Andriamanitra ihany mpanangon'Andriamanitra ihany samy nijery amin'ny fijery maha-olombelona ary efa nijery tamin'izany izy dia tao ohatrany navily ny devoly mihitsy ny fomba fizena ary tamin'izay fotoan'izay dia niarina ny ratsy fananam-binina izy ary tao anatin'izany dia ohatrany ratsy fijery tamin'Andriamanitra izy angamba tsy iay Andriamanitra angamba tsy ilain'Andriamanitra mitsony aho fa izy nisy amaraina aho toa mpahorina aho kanefa ireny ratsy fanahy maniratsira tao ohatrany tsy voakasika mpamotavo ny masiny ary dia izany no namiliny ny devoly ny fisainan'ny Asafa tamin'izany fotoana izany. Soa ihany anefa soa ihany fa tonga tao amin'ny tranon'Andriamanitra dia raha itsika Andriamanitra niavana izay mamporosiana anao
Mau tonga ty Andriamanitra, indrindra ianao izay manatrika aty, indrindra ianao izay manamolana, mila tonga ty Andriamanitra ianao, mba hamanganisanao ny tenin'Andriamanitra, ho tonga ho fiainanao, rehefa manao ny tenin'Andriamanitra ianao, dia manomboka misokatra ny masom-pananao, manomboka misokatra ny fijerinao, afaka mifantatra ianao, tahaka ny mpanao salamo lasa manao hoe ampahirato ny masom-Andriamanitra ahitako zava-mahagaga eo amin'ny lalànao. Zavatra tranga tao fiainan'ny Asafa, tao anatin'izany fotoana izany, rehefa nanomboka ratsy fijery taon'Andriamanitra izy ka nanome tsinan'Andriamanitra dia voatafika ihany ka tonga tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy. Hoy voalaza ny manao hoe sarotra tanjona raha izany, namantatra izany, mandrapahatonga tao amin'ny toera-mason'Andriamanitra natao amin'ny tranon'Andriamanitra. Fa rehefa tonga tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy dia nanomboka nanao ny tenin'Andriamanitra, nanomboka ny asan'Andriamanitra tao amin'ny fisainany fony, nanomboka nampahiratra ny masom-panahy Andriamanitra tamin'izay fotoana izany, ary nanomboka nitsambany tao anatin'ilay tenin'Andriamanitra ilay zavatra nataon'Andriamanitra ho azy. Fa Andriamanitra tia azy, Andriamanitra mitsinjo azy, Andriamanitra mampianatra azy. Atoriana izay dia nilaza ilay izy nasa manao hoe nandeha ho lefina aza ny nofo sy ny foko, mbola ho fatinako ny foko sy anjanako manak'izay Andriamanitra. Atoriana izay dia nanomboka nilaza ny mpanao salamo, dia Asafa minasa manao hoe raha izao dia izao eo akaikin'Andriamanitra ihany no mahatsara ny fiainako. Halleluia! Riazana malalo, fa tongavana eo tamin'izao tranon'Andriamanitra izao dia mba fantatra ao fa Andriamanitra tia anao, Andriamanitra te hampianatra anao, Andriamanitra te hanovaka ny fijerinao, Andriamanitra te hampianatra anao zava-panahy. Ary rehefa manaiky ianao ampianaran'Andriamanitra, ho tarihan'Andriamanitra dia milaza aminao ao, iova ny sainao, iova ny fonao, iova ny safitinao, iova ny lamanao, misotra makany an-danitra ny lalànao, ary azotoka fa zao tia neniny ianao amin'izao lalànao izao. Halleluia! Izany no iarovana ny zanak'Andriamanitra mba tsy hiverin-dalana, izany no iarovana ny zanak'Andriamanitra mba tsy ho solafaka eny an-dalana, izany no iarovana ny zanak'Andriamanitra mba tsy ho eraka anao kivy. Rehefa tonga ao an-tranon'Andriamanitra ianao, Andriamanitra mihevitra anao, Andriamanitra mikarakara anao, ary programan'Andriamanitra dia izao manana davitra lehibe tsara ho anao Andriamanitra. Satria sasany hoe ilay zava-boary tsy manam-paharoa, tian'Andriamanitra, tiany karakaraina, tiany hoasoavana, tsy eto amin'ity tany ity ihany, fa rehefa vita ny fotoam-piomananao eto amin'ity tany ity, zava-dehibe ilain'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra ho atao eo amin'ny fiainantsika dia izao ilay hampifanao ilay fiainana manak'izay any an-danitra, ilay fanahana apetrakan'Andriamanitra ao anatiny sy ao anatinao, ilay maholona antsika. Io hoe tian'Andriamanitra ho karakaraina, io hoe tian'Andriamanitra ho asoavana, io hoe tian'Andriamanitra ho mpahiresina. Ka raha mandray ianao ilay tenin'Andriamanitra tsy misy kilema, anadiovana ny fanahinao, anamparana, ampahiresina ny fanahinao, azotoka fa zao tsy ho very eny an-dalana fa zao ho totosoa any amin'ny fanantenana manak'izay any an-danitra. Dia raha ho Andriamanitra ny avy tatak'izay raha zava-tsotra ny fijery ara-nofony olona izay mety haniva sy mitaka ny fiainany aza ka mety hitondra fanobana eo amin'ny fiainany any, na mety ho avilo Satana mity ka hitondra fampitena saravana eo amin'ny fiainany izany. Fa ny masom-panahy kosa izay avy amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra no hitondranao ho any amin'ilay fanesena manak'izay. Ilay masom-panahinao afaka mijery lavitra, afaka mijery miaraka amin'Andriamanitra, izay fijery ara-panahy izay mila an'Andriamanitra ho hita eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao, mba hatokanao mpanesy, mba hatokanao aomby, mba hatokanao tsy ho reraka eny an-dalana. Raha mijery ary izay fijery ara-panahy izay ianao dia anana an'ilay fijery araka an'Andriamanitra, ary azotoka fa zao tsy ho resy ianao vao mpanesy hatramin'ny farany. Io ary ny voalaza amin'ny Salamo 5:7 teo, andiny valambin'ny folo manao hoe ampahirato ny masoko mba hitako zava-mahagaga eo amin'ny lalànao Andriamanitra. Ary ny mpamarana isika dia hivavaka ary hangataka an'Andriamanitra mba hampahirato an'Andriamanitra ny masom-pananao, mba ho tsara fijery amin'Andriamanitra ianao, ay mankasitraka an'Andriamanitra ianao, dia hita zava-mahagaga ho
ten'Andriamanitra izay. Dia napahiratan'Andriamanitra ny masony Agara ka nahita afaka fatsakana izy, ary lasa izy dia nameno rano sy nopotra ka nampisotro rano ny zazalahy. Eto dia ahitantsika zavatra lehibe anankiray nataon'Andriamanitra momba ny Agara fantatran'ny tantara fa rehefa voaroaka tao an-tokantrano ny Sara. Ity Agara ity dia lasa nandehaka ny renireny tany an-tany foana, tany revitra araka ny voarazan'ny ten'Andriamanitra. Rehefa lasa tany na vehivavy miaraka amin'ny zanany lahy kely anankiray, ina zavatra nitrana, fahoriana, fijaliana, fantrana, mosary, etaeta ary miany azy fahafatesana tamin'izany fotoana izany. Ary ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe napetraky Agara tery lavitra ery ilay zanany satria tsy tiany ahita ny fahafatesan'ny zanany matika etaeta tao anatin'izany. Olona ny zany ry hafa, problème izany, zava-manahirana mety lalovan'ny olona manaraka n'Andriamanitra izany indraindray. Kanefa rehefa nivavaka, rehefa nitaraina na tsy ary tena nibebaka satria naverina Andriamanitra maibebaka any amin'ny tasy ilanan'izay tamin'izany fotoana izany. Dia ny ten'Andriamanitra manao hoe tena nampahiratana ny masony Agara. Rehefa nampahiratana ny masony, tena hita loharano izy, ary rehefa nahita an'izany loharano izany izy dia naka ny sinya ka nanovo teo dia nampisotro ny zazalahy. Velona soamatsara ilay zazalahy kely. Ireo Andriamanitra ry hafa, raha tsy teo Andriamanitra nampahiratra ny mason'ity Agara ity, azo antoka fa maty ny zaza, azo antoka fa tsy misy vahaolana. Fa ny zavatra mahagaga dia izao, rehefa nitodika tao amin'Andriamanitra, rehefa nibebaka, rehefa natsiary tena ny nakatoan'Andriamanitra iray ity vehivavy izay diso teo amin'ny tokantranony rahavaviny dia ina zavatra nitranga, nanokatra ny masony Andriamanitra. Rehefa sokafan'Andriamanitra ny masony Agara, ilay zavatra tsy hita teo dia nanomboka nisy fahagagana, nanomboka nisy asa lehibe nataon'Andriamanitra satria nahoana nitsatsehatra nanokatra ny masony Andriamanitra niseho ny fahagagan'Andriamanitra. Raha ianao hery miady amin'ny olana io, laza aminao fa tsy horesinao zany. Hokivy ianao, hitanotika ianao, horesy ianao. Raha ianao rery miady amin'ny problema izay mifanena aminao isanandro io, raha ianao rery no hiseka ny zava-manahirana mety manafika ny tokantrano, mety manafika ny manodidina io, ketaka ianao, tsy horesinao zany fa izao hoe magatara Andriamanitra mba hanokatra ny masonao. Dia raha Andriamanitra ihany angatara Andriamanitra mba hanokatra ny masonao. Andriamanitra sokafa ny masoko mba hitako zava-mahagaga Andriamanitra eo amin'ny lalànao. Raha Andriamanitra ny mitsatsehatra manokatra ny masom-pananao dia hitakatra ao ny pilanin'Andriamanitra eo fiainanao, fa tsy miady rery ianao, fa misy Andriamanitra maniranao, misy Andriamanitra mihevavaka anao, misy Andriamanitra afaka hanampy anao, ary mila n'Andriamanitra ianao, miantsona Andriamanitra ianao.
rasay rehefa mifarana fitombina zao tsara tamy dia nanaty zahalay tatry lay rahalahy tamin'ny fiarakoty ary eo ny amin'ny sasany mialaty any amin'ny folo alohana mahery zany mandalo eo ilay toerana anankiray tamin'izay reo ary nazavatratsaka rehefa tokatrelo lay rahalahy eno misy jiolahy anankitelo matanjo karazana ary dia sakana avetrany dia sambo atao fosinakanjo ny anankiray tazona ny moto ary dia avetrany dia nameno lay fahavalo fa noho ny famonrampon'Andriamanitra noho ny zavatra lehibe ataon'Andriamanitra noho ny amin'ny asan'Andriamanitra zavatra nagaga dia zao ny aman'Andriamanitra namonjy Andriamanitra nanasaka Andriamanitra ary zavatra nagaga dia zao tsy nahavita na inona na inona ireo fahavalo ireo afaka nitsoka sy miala teo santerana zany lerana mivory sy matsara noho izany fiarofan'Andriamanitra mahagaga izany. Halleluja! Dia tsy fahavolomena izy hoe noho ny amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra noho ny amin'ny sivafon'Andriamanitra noho ny amin'ny zavatra izay nataony ny amin'ny asan'Andriamanitra dia iny fa zao ay manara-maso Andriamanitra mijery Andriamanitra ao anatin'ny fahavalo tsy afaka miala intsony tena rahanjanona misakana eo an-toerana miteny ratsy mitambatamba ary tena voavorona mianitsika rehefa noho ny famoramon'Andriamanitra fiarofan'Andriamanitra miaraka nanasaka Andriamanitra miaraka dia rao Andriamanitra ny anjelin'izao vao mitombo manodidina ho azy matahotra azy manam-pamonjena antsika Andriamanitra ary mbola mifantoka ao amin'ny asan'Andriamanitra ianao ary mbola tia ny tompo ianao ary mbola matoka an'Andriamanitra ianao azo matahotra ianao eny mety mbola mandalo fisantety angamba ianao eny mety mandalo aty eny mety mandalo zava-tsaotra maro samihafa mba hijerevana ny fonao fa izao ihany ao dia mbola atoka ianao fa ny Andriamanitra Andriamanitra mbola tsy miova ny avana zay ilaina ny fahavaratsika angataka an'Andriamanitra mba hiratony mason'Andriamanitra mbola atangatra zavavana mbola atoka an'Andriamanitra mbola nana finoana mbola hijery amin'ny fijerin'Andriamanitra fa Andriamanitra dia zao Andriamanitra mahatoky Andriamanitra ary tsy miova Andriamanitra omaly mioa ary manakizay miasa Andriamanitra naniraka miaramila Andriamanitra ka lesy afo nohindrina neritra ny tanàna ary tamin'izay fotoana izay dia tonga jemy ny mason'ireo fahavalo ireo ary dia nety ny Elisa tonga tao foan'ny Samaria ireo vao nampairaty iray ary rehefa tonga tereo dia tsy nisy hevitra intsony fa zao tena asambo-belona tanteraka paly tanteraka sady nahoana Andriamanitra ny asa Andriamanitra no fahagagana manam-pamonjena amonjenantsika Andriamanitra miaraka. Kodiarana fahavalo faefatra andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo andeha ho vakiana ilay izany mba tonga namatsapa izany atao hoe fijery ara-panahy izany ho ny faransa ao amin'ny mandininy io. Kodiarana fahavalo faefatra andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo no izany tsiketaka izay fa na dia mialefina masan'ny olona ivelany dia vao zao isana misonary olona ao anaty fa ny fahorilahy maivana izay vetivety foana dia mainka miasa fantatra eliraka mantanteraka voninahitra mavesatra manakizay ho anay raha mijery zavatra hita izay fa ny zavatra tsy hita fa ny zavatra hita dia tsy maritra fa ny zavatra tsy hita no mandrakizay dia rahantsika Andriamanitra miaraka asehony Paoly mazavatra karazana fitoroana vavolomena anankiray asehony ity mpanompon'Andriamanitra ity ho izy ominasa mare tsy ketaka izany fa na dia mialefina aza ilay olona ity ivelany avaozy ilay isanao ny fanarosa ilay olona ao anaty ilay olona ity ivelany tsy voamantsy riavana dia mety miatota mety miareraka mety miahosa miafotsy ny volo miaketrina ny tare
Andriamanitra ny avana. Izany tokony ianao mba hiala amin'ny zavatra hita maso ianao e, fa hijery ny zavatra tsy hita. Rehefa mijery ny zavatra tsy hita ianao, jery ny finoana, anampian'Andriamanitra antsika izany. Rehefa mijery amin'ny fijery ny finoana ianao, manana finoana, fampikinan'Andriamanitra, fanantenanan'Andriamanitra, mijery ny zavatra tsy hita. Izany hoe mijery n'Andriamanitra, mijery ny asa ataon'Andriamanitra, mijery ny fanabeazan'Andriamanitra, mijery ny fahagagan'Andriamanitra ianao. Ary rehefa mijery amin'izany ianao, dia azo antoka mazao izany ny faharesena ho anao izany. Halleluia! Mijery ny zavatra tsy hita, mijery n'Andriamanitra, mijery ny asan'Andriamanitra, mijery ny fahagagan'Andriamanitra, mijery ny fanabeazan'Andriamanitra. Tsy hoe voatery hita foana ny zavatra misy, fa misy zavatra mety tsy hita ny masonao kanefa misy. Raha ny mihoatra anao hoe misy eo mandeha zao, raha iantso halleluia, dia tsy hitanao izany hoe aizako izany ianao izany, kanefa misy. Ny sofinao no manam-porofo fa tonga any aminao izany fo izany, dia mino ianao manaiky ianao fa misy mifeovoka. Marina satsy marina izany. Tsy voatery hitantsika maso avokoa zavatra rehetra. Eto amin'izao tontolo izao misy eritreritra tsy hita maso, fa mety ianao mihitsy no mahafantatra hoe aleo aloha mba eritreritra tsara androany any. Fa rehefa eritreritra tsara androany any, dia alefanapa-kevitra raha tsy malaina. Zavatra tsy hita ny masonao izany, fa zavatra misy. Te hitarika ianao hoe misy zavatra mety tsy hita ny masonao, fa inoy fa misy izany satria izany ny zavatra misy manodidina antsika. Zavatra mety ny rivotra, mety tsy hita ny masonao ny rivotra, kanefa isika dia mino fa misy rivotra ahafahana miaina sy mivelona tsara eto amin'ity toerana lehibe ity. Misy zavatra toy izany eo amin'ntsika indrindra fa eo amin'ny ara-panahy. Ianao dia manahy fa tena misy fanahy eo anatinao, kanefa tsy mety ho hainao ny hamarina fa hoe atraisa sy manahoana izany fanahy mipetraka ao anatinao izany. Fa ianao ngamba ty saboladikely anankiray nanontaniana, saboladikely nampianarina tenin'Andriamanitra antinela gaga ny reniny ny ray andro, fa nametra-panontena tamin'ny reniny izy ray andro hoe mama, tena misy le Andriamanitra. Taika ny reniny, zazakely ampianarina sekolady, isaky mianary ampianarina tenin'Andriamanitra isan-karivo. Ino rehefa mifanerasera tamin'ny mpiana mianatra tany ampianary tamin'ny sokajin'olona maro samihafa, nio fahevitra ka nametra-panontaniana amin'asa manao hoe mama, tena misy le Andriamanitra. Eritreritra ny reniny ka madinika. Teo ilay mama hoe anaka, fa inona no nanjoanao, inona no nahazo anao? No dia mametraka an'izany fantiny izany, hitako fa misalasala ianao, hitako fa tafiditra ao anatin'ny salasalana ianao, inona no nahazo anao? Dia ametraka antonga aminao anaka, ka mba hafaliana. Hono ao anaka, misy ve ianao? Misy aho izay, iny tanaka, mitokotro zao vatako zao misy aho. Manaraka izany anaka, misy fanahy ve ianao? Lalintana ny fanontaniana, dia eo nikisika anakinika. Ary rehefa anakinika izy dia tsapany tao anatin'ny fiainany tao fa manam-panahy izy. Misy fanahy aho izy. Fahatelo anaka, famitainam-piezako aminao, manahoana ilay fanahy eo anatinao, mainty safotsy, lava safotsy, manahoana ilay fanahy eo anatinao? Dia ny safoiny miantony ka tsy hita mintsony izay mambara fa tapitra ny zavatra haina, fa lalina ny fanontaniana. Fantany fa misy fanahy izy, fa tsy haina ilay namaritra ilay fanahy ao anatiny. Noho izany dia hatrany zavatra fantany, fa voavita ihany ny fahalalana na ny zavatra azon'ny olombelona takarana. Fa misy zavatra mbola azonao anakarana, ny zavatra koatran'izay eo mahabino anao, eo mahazanaka Andriamanitra, eo mahaolona Andriamanitra anao, afaka manakajalavitra ianao, mijery ny zavatra tsy hita, mijery amin'ny finoana, dia ho takatra ny fanabeazan'Andriamanitra ny avana.
zazalaky izy dia raha Andriamanitra iavana sao dia misy sabilaky atao ty toerana ty na talory atao ty toerana ty David tao anatin'izany salasalana izany satria ny fanerasera tamina olona maro tamy fiainantany tamy mpianatra maro amin'izao fiainana izao ary dia lehilahy dia lasa kian'ny olona tsielikely esolona tsielikely ilay finoana ao anatinao ilay fahalalana ny tenin'Andriamanitra ao anatinao ary nenay dia mitady foana nenay dia misalasala ianao ny amin'ilay tenin'Andriamanitra nampidirina ao anatinao amin'ity androany maraina dia azory ray zany miorena ilay zany satria marina Andriamanitra misy Andriamanitra mahatoky Andriamanitra lay ny anjonao angatan'Andriamanitra mampalaka Andriamanitra ny masonao atakaranao ary zany fahatsarana Andriamanitra amin'ny fisin'Andriamanitra izany satria lay Andriamanitra nanamanao lay Andriamanitra mbola mihevitra anao lay Andriamanitra mbola hitondranao ho any amin'ilay fanantenana manak'izay no zany any dia aoka anana finoana satoky ianao mba hijery ny fijerin'Andriamanitra ary hijery ny zavatra tsy hita ary mijery ny zavatra tsy hita ianao amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra dia atakatra ianao fa misy zavatra sarobidy ao amin'Andriamanitra ao misy Andriamanitra manao fahagagana misy Andriamanitra mahery misy Andriamanitra tiresy anaty misy Andriamanitra mahitsy zavatra rehetra afaka aloana anao ampahery ianao ary raha vonona ianao hiaraka aminao atarehetra n'izany Andriamanitra zany Hebreo toko faharoa folo andimy voalohany hatramin'ny andimy faharoa eo ny tenin'Andriamanitra minazy manao hoe satria misy fampimelona marobe izany manodidina antsika aoka isika anaisina ny zavatra mitabetsaka amintsika mba miota izay malaky mahazo olo voarasy ary mijery amin'ny Jesosy Kristy lay tompony fonao sady mpanefa izany aleluia mijery amin'ny Jesosy Kristy lay tompony ny fononao mila mijery amin'ny Jesosy mila mijery n'Andriamanitra ianao ary rehefa mijery n'Andriamanitra ianao lay tompony fonao izy mpanefa ny fonao dia lazaiko marina aminao ahita fahagagana ianao ahita faharesena ianao ahita ny voninahitra zany ny zava-dehibe riavana izay tia nampitaina aminao amin'ity androany maraina ity raha teo be fanahiny ianao dia olo mitarika arakarak'Andriamanitra mijerenao amin'ilay tenanao dia hitanao fa sy fanahina be dia be hitangoronao aminao ary raha te hokivy ianao dia mijery ianao ary ilay namanao kivy dia hitanao fa mijerendrano ianao ka mitarise ranon'izao zao manjo azy ranon'izao dia hokivy ianao ary raha ohatra ka te hijery raha ohatra ka te hofarina ianao hofarina eto amin'izao tontolo izao dia mijery amin'izao tontolo izao ianao dia farina ianao tsy afaka marosotsiny ianao fa misy zavatra mahafarina maro eto amin'izao tontolo izao ary zany isany manimba olona maro ary manatodika tilina zanak'Andriamanitra maro fa za te hiteny aminao raha te hanesy ianao raha te haoby ianao mila mijery amin'ny Jesosy ianao rehefa mijery amin'ny Jesosy ianao lay tompony fonao izy mpanefa zany dia hitanao rava rehefa atovina ireny rava rehefa alahina ireny rava rehefa tamina ireny dia hitanao fa izao mitsangana iray ianao anosina ianao rehefa mijery amin'ny Jesosy ianao izy mpanefa ny fahalalao dia raha Andriamanitra riavana zany fahatapan'olon'Andriamanitra nahita fombiasa nahita faresena teo izao lana ny fampiren'Andriamanitra izao ao amin'ny bokin'ny Hebreo toko raiky folo raha mijery ianao dia mahita ny tantaran'i Mosesy dia malaza ny tenin'Andriamanitra fa nanana finoana ary fijery amin'ny finoana izay dia ny tenin'Andriamanitra manao naleon'io Mosesy nisafidy niaraka tamin'ny olon'Andriamanitra tany anefitra niaraka mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra ireo toy izay tamin'ny fifaliana vetivety niaraka amin'ny fahotana tao amin'ny lapa ny Farao fantatrao ny tantaran'i Mosesy fa izy tena tsanga ny zanakavavin'ny mpanjaka no tezaina sy nampianarina ny fahenahena kipitiana rehetra ary no manina mihitsy mba olona ambony mba olona mitondra ary anisan'ny olona manana ny maizy azy fa inona zavatra tsaka ilay tenin'Andriamanitra ny anarany hatramin'ilay amin'ny fahasasana dia tsy mety lefina izany ilay tenin'Andriamanitra no meny reniny azy raha mbola mitaiza azy ny reniny tamin'ny fotoana ireny tenin'Andriamanitra ireny
tsy ateny anao ka hitotsy amin'Andriamanitra anamafy iray ifafaka tahaka ny tono salama ka hiasa mana hoe sakafo ny masoko Andriamanitra ahitako zava-mahagaga eo amin'ny lalana ao Andriamanitra amin'ity maraina dia dia ilona fa sao halokatra ny masom-panahina ao Andriamanitra. Rehefa hisokatra ny masom-pananao dia ho takatra ilay fahatsarana i Andriamanitra, ho takatra ilay fahagagana vitana Andriamanitra ary asan'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao, dia ho takatra iray ilay Andriamanitra ilay miantso anao dia tsy mahafoy anao fa mbola te hameno zava-dehibe hanao fahagagana eo amin'ny fiainanao izy. Ny zanak'Israely rehefa niala tany amin'ny tany Egipta, inona moa zavatra nitsaka? Nahita fahagagana izy ireo e, ary inona zavatra nitsaka? Rehefa niampita ny ranomasina mena izy ireo araiky tahotra sy tora-kovitra satria nahoana? Nijery ny manodidina, nijery ny fahavalo, nijery ny zavatra hitany maso. Fa Mosesy dia nampahery ireo fiangonan'ireo ao amin'ny Ekôdôsy faha-efatra ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-efatra ambin'ny folo dia nampaheresy ireo fiangonan'ireo ka nilazany manao hoe ankehitriny aoka tsy hatahotra ianareo, aoka tsy hagovitra ianareo fa izao misy mampisoa ianareo fa Andriamanitra hiady ho anareo. Ilay Egyptiana hitanareo aloha dia tsy mitana intsony manak'izay ary ankehitriny dia jereo ny famonjeny Jehovah izay ataony ho anareo. Alleluia. Eo amin'ny andininy telo ambin'ny folo dia Maria miteny Andriamanitra mazava tsara mana hoe jereo ny famonjeny Jehovah izay ataony ho anareo. Alleluia. Tsika ianao mba hijery ny famonjen'Andriamanitra amin'ny tonga anao famonjena eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, anao fahagagana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Raha hijery ny famonjen'Andriamanitra anao, ampahiratra ny masom-pananao Andriamanitra ny tiandroany maraina ity. Raha hifavaka tahaka ny mbola salama iaraka milaza manao hoe ampahiratra ny mason'Andriamanitra ahitako zava-mahagaga iray ka hijery ny fahagagan'Andriamanitra, hijery n'Andriamanitra sy asany, hijery n'Andriamanitra lehibe eo amin'ny fiainanao dia lazaina aminao fa sao anao asa lehibe iray eo amin'ny fiainanao Andriamanitra manaray. Raha niady mafy anao tamin'ny fahagapanahy, raha niady tamin'ny asana devolinao, raha niady tamin'ny zavatra maro samihafa ianao tany ivelany tany tonga eto an-tranon'Andriamanitra ianao amin'izao alahady maraina izao jereo ny famonjeny Jehovah Andriamanitra ho anao iavonao, jereo ny asa lehibe ataon'Andriamanitra ho anao. Rehefa mpahirata'Andriamanitra ny fiainam-pananana ny masom-pananao ho takatra izany, ho hitanao izany. Fantatrao ny Ezekia efa tonga ny zavatra mihitsy hoe faty anao ny Ezekia antsovelona ianao, afariny ankonanao amin'izao zava-mantsoana izao ho faty ianao. Tsy ho Ezekia tsy nijery an'izany izy, tsy niresaka an'izany izy, tsy nameriperika an'izany izy dia ho fatony dia ho fatony dia ho fatony. Tsy zany ilay navery fa inona no nataony? Nitodika tamin'ny rivotra izy, nifavaka izy, nangataka tamin'Andriamanitra izy, ilay mbola azoana manosy manatanteraka ny fanaran'Andriamanitra ka nampahatran'Andriamanitra milaza mareo tsarovy ny nandehanany tamin'ny fahamarinana teo anatrehana ao Andriamanitra. Izay ary ilay mijery ny zavatra tsy hita, ny zavatra hita teny hoe afaka tonga fa ho faty ianao, samy tonga eo aminy, aretina ny tonga eo aminy, zavatra fanaitenana ny tonga eo aminy. Raha ny zavatra hitany masina izao tsy misy manafantsony fa ho faty Ezekia. Fa izy dia nijery ny zavatra tsy hita, nijery n'Andriamanitra mbola fahagagana, nijery n'Andriamanitra lehibe dia nitodika tamin'ny rinona ka nivavaka tamin'Andriamanitra, nivahevitra Andriamanitra ary ilay niten'Andriamanitra hoe lazao amin'ny Ezekia mpanompoka milaza manao hoe tsy ho faty ianao, ho velona ianao, ampiana 5,000 taona ny andro izay ianao. Mafimaty Andriamanitra amin'ity androany maraina ity raha hivavaka isika jereo ny fahagagan'Andriamanitra. Mangatan'Andriamanitra iray amin'ity maraina ity milaza hoe ampahiratra ny masom-panahiko Andriamanitra, atakarako zava-panahy, ataoko mbola mino anao, matoky anao, miantehitra aminao ary miakina aminao hatrany hatrany. Izany ny zavatra lehibe izay ilaitsika hiafana manala raha tonga eto amin'izao toerana izao. Zava-dehibe izay omenanao izany amin'ity maraina ity mba tonga hivavaka amin'Andriamanitra lehibe
tena foton'Andriamanitra nosany zavatra izany. Ampahirato mason'Andriamanitra. Jereo finoana Andriamanitra. Jereo zavatra tsy hita. Dia ho hitanao fa hitranjehan'Andriamanitra anao zava-dehibe. Ka manome antoka anao amin'ny maraina dia raha hitotika amin'izany tenan'Andriamanitra izany ianao. Androany dia izao hitranjehatra ny fiainanao Andriamanitra. Hitranjehatra ny tokatranonao Andriamanitra. Efa napetraka mambavaka izany afaka ny tenan'Andriamanitra izany. Sota izany, maiza ny tenan'Andriamanitra izany. Noho izany raisa ny tenan'Andriamanitra izany. Fa Andriamanitra hitranjehatra eo amin'ny fiainanao. Tokatrano maro mantsy, zanak'Andriamanitra maro mantsy no manafika aka amin'izao fotoana izao. Ohatrany hoe tsy manana tenan'Andriamanitra intsony be. Ohatrany hoe lavitra be Andriamanitra. Ohatrany hoe tsy mihaino zavatra be Andriamanitra. Tsy ariafanao amin'ity androany dia aoka hifantatra ianao hoe ampahirato ny mason'Andriamanitra. Dia hita zava-mahagaga indray aho. Dia hita fa olana iray aho tokoa. Ary raha izany no ataonao minohy ianao, manantena ianao, hiasa aminao Andriamanitra tokoa. Raha inonao izany natao hitsangantsika hivavaka nagataka n'Andriamanitra ary mankatao ny tompony ianao ka miverena amin'ny tompony iray. Miverena amin'Andriamanitra. Andriamanitra hiasa ao anatinao. Andriamanitra no hiatananao. Ihainonao Andriamanitra ary dia anay mivavaka amin'Andriamanitra amin'ity maraina ity. Samy mivavaka amin'ny fomban-toa manotena ho an'ny tompony ho amin'izao fotoana izao. Atolory ny tenanao, avozo ny fanoratena, avozo ny fianakana, miala amin'ny salasalana, esory ny tahotra, raina santevoly izay manakiso sy manaketsaka anao. Alio Andriamanitra te hanangana, alio Andriamanitra te hampaherinao iray. Samy mivavaka amin'izay, samy mivavaka